Faly indray miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio itya manona fedana ny Tompo ho anao izay tonga eto dia ho an'izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa na ny mivantana na ny tsy mivantana. Faly indray androany mbola miaraka aminao androany, ianao ve faly ianao miaraka amiko androany? Dia faly koa ve ianao miaraka amin'ileo akaikinao androany? Lazao kely an'izay izy, faly eo miaraka aminao indray androany. Eny ary, antsika hifampizara androany, mino fa vonona ny kibonao ara-panahy sy vavononao ara-panahy, iainao sy handray indray izay avy amin'ny Tompo anio. Antsika hijery teny efa hainao ato amin'ny Luka 5. Ny vaky teny efa hainao fa ny lohateny sy ny fomba hitondrantsika azy no hafa indray androany. Luka 5 andiny 17 no anomboantsika azy. Luka 5 andiny 17. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Roiko Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tahanaraka ahy. Aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Tsambikina kely isika eo amin'ny 7:50. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'ny Jesosy hoe, anaraka anao anaiza naiza alehanao. Fa hoy Jesosy tamin'ny amboaolo manandavaka ary voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa manarahy fa hoy izy, Tompoko, aoka aloha aho andehandevina ny raiko. Fa hoy izy tamin'ny aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana ka mitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, Tompoko, anao anaraka anao ihany aho fa alao aloha andehanao veloma amin'ny ao an-tranoko. Hoy Jesosy tamin'ny tsy misy olona mitana fangady tariana ary mierika ka mendrika ho avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Hitantsika eo izay ho lohateny fa tonga dia ny fanazavana no tokoa voalohany aloha. Ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasiana-bavy, tsy ilay mivavaka ny resako fa tena olona efa nateraka indray, olona efa naharay ny asa-pamonjeny Kristy tao am-pony. Tsy mbola vao hoe olona efa natsapa efa nandray ny fanamasiny, tsy mbola vao hoe vao manandrana mivavaka na hoe manao asa fanompoana fotsiny na hoe manaraka fotoam-bavaka. Fa olona efa manana assurance antoka ny amin'ny famonjena dia misy niveau anankiroa. Misy inona tsara? Ny niveau voalohany dia ny mazanaka. Inona ilay voalohany? Ary faharoa dia ny mampianatra. Tsy mitovy ireo. Ny mazanaka dia tsy any aminao ny lakle, tsy décision anao. Za rehefa manazava hoe tsy ny zazakely nanapa-kevitra hiditra ao kibon'ny reniny, fa ny ray aman-dreniny nanapa-kevitra tany ambadimbadika tany, dia mipetraka ny zaza. Dia mandra-pivoaka an'io ao, dia ny reniny manina, dia izay ireo voaka. Fa rehefa tsy manina ny reniny, dia ao izy dia maty ao. Zany hoe décision ao anatin'ilay izy. Zany hoe ny fahateraham-baovao dia Andriamanitra maneho ny fitiavany amintsika dia tsapanao izay. Eninao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Eninao ny asa-pamonjeny Kristy ao am-ponao dia raisinao ilay izy dia tonga zanaka ianao. Fa rehefa tonga zanaka ianao dia omen'Andriamanitra liberté amin'izay. Omen'Andriamanitra liberté ho afafana na fahan'i Kristy ianareo, aza mety ho andevon'olona intsony. Jona 9:9 raha ny zanaka ny afaka anareo, afaka tokoa ianareo sy sisa rehetrarehetra. Ny mahazanaka dia tonga, tsy misy condition. Tsy misy hoe mila manao an'izao ianao izay vao tonga zanaka. Tsisy an'izany. Tsisy an'izany.
mila manao an'ity dia manao an'izao sy sisa rehetra dia tonga zanaka. Raha mamaky ianao boky Matthieu 5:44 misy hoe mba ho tonga zanaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo pour que vous deveniez des enfants de votre Père qui est aux cieux. Dia iny zavatra iny a dia tsindrom-paingotra nomenan'ny Jiosy hoe nareo raha te ho tanteraka dia le fomba fisainan'ny rainareo ny tompony. Zavatra tsy possible ho tanterahana iny a fa hanazavana amin'ny olona fa ny lalàna tsy tapitra fotsiny amin'ny hoe aza mangalatra aza mamon'olona sy sisa fa ny mahazanaka dia zavatra hafa mihitsy. Fa rehefa ny mahazanaka tsy condition. Rehefa tsy azon'ny olona mantsy io Luka 9 io dia zao olona mbola nivelan'ny tokotany no asainy mitondra ny azo fijaliana dia asainy mandany tenany. Azonao le resaka mbola nivelany dia ozy izy hoe ianao raha te hiditra ny lanitra dia maninona mila mandany tenanao ianao dia mila mitondra ny azo fijalianao ianao dia manaraka an' Jesosy ianao zay ianao vao miditra ny lanitra. Tsia ny fahateraham-bo avao ny fidirana ny lanitra. Toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fanomezana avaiza avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'ny asa, tsy avy aminareo izany ozy izy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesianina 2:9 tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa. Fandraho isirera tsisy olona ho avy any an-danitra dia hiteny hoe zany andany tenako dia nitondra ny azo fijaliana dia normal be raha tonga aty an-danitra. Tsia ny fahateraham-bovao no atongavana any an-danitra fa ny mampianatra Kristy kosa ny fanarahandian'ilay Jesosy Kristy dia apetra ny condition. Tsy ny olona rehetra mahazo manaradia, tsy ny olona rehetra no azo ekena ho mpianatra. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny tany mbola nampianatra tany 17 taona nanana baiboly grena teny anglisy dia amin'ny 23 io izy asiany sora-mahandry kely hoe would be follower of Jesus, would be follower of Jesus. Tiany condition, tiany fepetra, tsy azo arakarahana fotsiny Jesosy fa misy an'izao fepetra izao tsy maintsy iainanao. Rehefa teraka indray ianao dia omena liberté. Rehefa te ho mpianatra ianao dia sorona aminao ny liberté. Ekeo fotsiny alohana tsy azonao ary. Rehefa teraka indray ianao libre ianao. Mahazo makaty am-piangonana ianao dia mahazo tsy makaty. Mahazo miantory-teny ianao amin'ny fotoana tianao ianona an'izany dia mahazo tsy miantory-teny ianao amin'ny fotoana tsy tianao ianona an'izany. Mahazo manome fanomezana ianao amin'ny fotoana izay itiavanao, manome fanomezana. Mahazo manapa-kevitra indray ianao zao tsy hanome ary tsy ampiditra anao any amin'ny fahaverezana mandrakizay iny. Tsy ampatonga ny anaranao voafafa-tsy ao amin'ny bokin'ny fiainana iny. Raha tsy nivavaka ianao nandritry ny 2 volana dia tsy afaka tsy ampatonga ny anaranao voafafa ao amin'ny bokin'ny fiainana iny. Dia anaovanao vavaky Davida hoe aza manaisotra ny fanahinao hiala ato amiko. Tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Rehefa zanaka dia libre. Fa rehefa hiditra ho mpianatra esorina ny liberté, miala aminao ny liberté dia omenanao ny fandavana ny tena. Midika ny laviko ny tenako, je renonce à moi-même, je renonce à ma liberté. Afoky ny fahafahako dia afoky ny momba ny tenako. Dia aoko izy hitondra ny azo fijaliana, hoentiko ny azo fijalian'i Kristy. Hoentiko atsitrapo. Zay no mahatonga izy liberté. Mahazo mitondra dia mahazo tsy mitondra. Fa ianao mihitsy no manapa-kevitra hoe zaranga hitondra. Za ilanja an'le izy. Za tsy hijanona fotsiny amin'izao fa za hitondra an'le izy. Dia jerenao amin'izay ny namaka itsika le Luka 7:7 valo amin'ny 7:50 ka hatreo amin'ny 59 izy teo 63 62 57 ka hatramin'ny 62. Fa ozy izy le olona te hanaraka azy ne hanaraka anao le voalohany ohatrany tsy dia koty loatra le aniny fa tsy tena mazava le hoe manana zay andriny lohany. Fa eo amin'ilay faharoa le izy mazava tsara mihitsy le liberté mila renoncer. Ozy izy hoe ndeha hanaraka anao fa maninona? Aleo aloha za anao veloma ny fianakaviako.
zavatra faran'izay tsotra mba hanao fety kely zay dia vonoana le ombina fa dia ndeha ahako anaraka anao. Elisa nanao an'izay zavatra hoe tamin'ny Eli. Ozy Eli ndao anaraka. Dia ozy izy Elisa eny fa aloha zany no veloma amin'ny fianakaviako. Dia vonoany ny ombiny dia nidorany ny tandrokombiny fomba jiosy zany dia lasa nasotsotra ny tsara. Fa eto Jesosy amin'ny olona mpilavaniny azy raha teo koa moa dia tsy avelany hanao veloma hatramin'le liberté kely indrindra dia tsy navelany ho ataon'le olona izay te hanaraka azy sy te hanompo azy. Raha te hanompo ahy ianao ozy izy dia ozy izy hoe aika mbola le andevina aloha ny voalohany indrindra. Le andevina ny dadany maty dia andevina ny dadany dia ozy izy hoe tsy d'accord. Misy olona manao interprétation izy io hoe dia le andevina maty ao aminy dia aleo ny olona efa maty ara-panahy no andeha andevina ny olona maty ara-nofo. Tsisy zany io fa tonga dia dika teny tsotra malalaka be mihitsy no tsy mahazo te hanaraka ahy tsia. Sy tomboko ny liberté anao, tsy manana liberté ianao amin'ny fotoana ianao te hanaraka ahy. Amin'ny fotoana ianao te ho mpianatra dia tsy manana liberté tsony ianao fa renoncenao ny liberté anao fa zay sitrapoko no ataonao. Mafimafy dia ny anankiray le farany dia zao alao za anao velomany ankonako, alao za anao veloma fianakaviako fa hanaraka anao aho rehefa avy eo. Na ianao manaraka zao na ianao tsy manaraka ahy. Fa tsy iza zany anao veloma dia rehefa avy eo efa tsy hitanao tsony aho rehefa avy eo. Efa eriapita zay. Ary gadarena zay amin'izany fotoana zany dia tsy tafapitany tsony ianao. Fa dia na ianao manaiky izao na ianao tsy manaiky izao. Ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy niveau 2 ozy izay mila fantarinao hoe aiza ho aiza ianao. Raha mbola niveau 0 ianao aloha dia midira niveau 1. Zay aloha ilay izy. Raha mbola niveau 0 ianao mbola tsy tena henonao tsara ny asan'ny Kristy ao am-ponao, midira niveau 1 fa tsy tonga dia niveau 2 no ataonao hoe anao plein temps pasteur. Vita ty totry teny ty sa anao plein temps amin'izay pasteur fa tapa-kevitra ako. Fa raha 0 ianao dia miditra 1 aloha. Rehefa 1 ianao, henonao ny asa-pamonjen'i Kristy, henonao ny asan'i Kristy ao anatinao. Fa manomboka henonao amin'izay ny vitesinao. Efa manomboka mitretrena, ohatra ilay tôbila hiakatra na tsahamanitra eto. Efa manomboka tsy zaka n'ilay vitesy tsony ilay izy ohatra andeha ary ty sa tsy andeha. Tsy mitsotra izy hoe andeha sa tsy andeha fa eo fotsiny miena ena. Rehefa manomboka henonao hoe saturé ianao, manomboka henonao tsy mahazo aina intsony any anatinao, dia mila miakatra niveau 2 amin'izay ianao. Ary niveau 2 mila afoinao amin'izay ny liberté anao. Afoinao ny liberté anao, afoinao ny fahafahanao, tsy mahazo manompo intsony ianao rehefa afaka. Zany ny fandehan'io. Raha afaka dia ho avy esorina eo ambavy zahay manomboka androany. Andohalika rehefa tsy marary lohaliko, esorina eo ambavy zahay manomboka androany. Za io somary reradreraka fa rehefa tsy reraka tsony ahitsangana. Esorina eo ambavy zahay manomboka androany. Tsy manompo ianao rehefa afaka, tsy manompo ianao rehefa mety, tsy manompo ianao satria miarranger anao ny fotoananao. Malalaka fotoananao dia ndeha hanompo. Niveau 1 ianao zay. Fa ny mpianatra Jesosy, ny mpanaradian Jesosy, na afaka na tsy afaka, na mety na tsy mety situation, dia manao an'ilay izy foana. Hitra fanazavana lalindala sika mba tonga anao azo an'ilay izy, hanome anao exemple ako ao anatin'ilay izy. Mba azonao an'ilay tantara. Zavatra anankiray ny resako aminao tamin'ity herinandro ity na tsiaro an'ity tantara ity aho. Indray moa rehefa mitory teny ohatran'izao dia misy mieritreritra hoe izy mihitsy ny vizeny eto, tsy vize anao zany mihitsy. Tsy fantatro ianao na vaiza na vaiza. Tamin'ity herinandro ity ahako natsiaro zavatra anankiray. Dia misy rahalahy zay, misy mahafantatra nareo sasany dia misy tsy mahafantatra. Rahalahy avy any Moramanga. Fa izay tsy malala moa zany Moramanga ny départn'io SFM voalohany tamin'ny 22 mai 2010. Dia ozy izy le rahalahy io zany matetika be, tsy indray mandeha tsy indroa fa
rehefa elaela tsy mihaona zay dia fakahiteny dia zay izy le rahalahy fa aza aloha pastera miaika anao mafy ianao mafy ahoanao mafy ianao ka mafy ianao tsy miova mihitsy fa ohatr'izao foana dia ay ve eo eny ary dia tsaroko le izy tamin'ity semaine ity hoe ina mahatonga le hoe mafy ono zany dia natsiaro zavatra ohatr'izao hoe inona zavatra hiainako dia inona zavatra nyainako 2008 zay no natson'ny tompo amin'ny asa fanompoana fa ataoko hoe 2007 2006 fin 2006 teo nanomboka mpitoroteny dia nitoroteny tamin'ny radio dia manao toriteny amin'ny radio aloha nataoko zany jusqu'à 2010 teo eo fa 2010 vao nitsangana ny USFM dia nandritra izay vanim-potoana zay dia manao asa fanompoana tsotra fotsiny amin'izao tsy tena misy hoe tsy maintsy tsy tena misy hoe azo fijaliana tsy misy tena hoe fandavatena fa hoe bon io dia ataony enregistrement dia sasisa fa nanomboka 2010 natsapa amin'izay ako zany alliance'ny tompo dia niditra amin'izay zao asa fanompoana USFM zao dia nanomboka amin'izay lasa responsable ana olona lasa misy olona natao tandremako vitsivitsy atonontoniny eny dia rehefa mandeha ny vanim-potoana rehetrarehetra hatramin'izay nisy ny USFM dia nisy fotoana roa foana tao anatin'ny herinandro larobia ay nisy telo kay tamin'izany larobia dia zoma dia lahady dia zavatra tena hitako hoe niazonay indrindra ao anatin'ny fanompoana sy nampatonga ny hafa ho niraraka satria be dia be mihitsy ny olona hitako miala be dia be ny olona hitako miabandona tsy manao intsony sy sisa rehetra dia zavatra nisan'ny niazonay indrindra tao anatin'ilay izy dia satria za responsable ana olo-kafa za tsy responsable ny tenako irery intsony tsy ny fiainam-panahiko intsony ny hoe mety sa tsy mety mirehitra sa tsy mirehitra fa responsable ana olo-kafa amin'izay dia any amin'izay manomboka mieritrehitra hoe fa maninona moano ohatran'izay fa maninona no mafy dia tsy zany mafy tsy zany mahery fa tsy maintsy mafy satria misy olo-kafa izay antoako ny responsabilité ana pasteur dia mitovy amina responsabilité ana renim-pianakaviana ny renim-pianakaviana ninninona zavatra mitranga ao anatin'ny fiainany dia tsy maintsy mafy foana izy tsy maintsy mafy izy raha ohatra ka miady mivady ry zareo ao dia ny renim-pianakaviana miaro ny zanany foana reo ankizy ireo tsy atao miantefany aminy ny zavatra mitranga ato anatin'ny tokantrano raha voaroaka amin'ny asany ny anankiray ka sahirana amin'ny fitediavam-bola dia tsy maintsy mitady ny moyen rehetrarehetra ny renim-pianakaviana fa tsy mahazo mipetraka izy hoe ka tany mena ve hirehitra rakizy fa samy tsy mihinantsika eritrereto hoe izay loha zany ny fiainana dia ndao hisaotra ny tompo ndao hisaotra ny tompo fa tsisy sakafo loratoandro raha riva mbola hita eo izay famindrapon'Andriamanitra tsisy an'izany fa ny renim-pianakaviana tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra hinanany zanany marina sadiso na inona io na inona rehetra hoe fiarahamonina faly fotsiny tonga dia hoe anenjika be hoe ary anina ilay olona mivarotena io zany reny tena olona tena oatra zao reny tena olona tena oatra zao fa misy antony misy amin'ireny loha tena zesta sy iPhone 12 ny antony anaovany an'ilay asa fa misy amin'ireny tena renim-pianakaviana tena brake io saina hoe na inona ny fiainako sy efa zay fiainako ny fiainako zay vavan'ny olona ny vavan'ny olona zay tenen'ny fiarahamonina zay miatra amiko fa reto zanako reto tsy maintsy mihinany reto zanako reto tsy maintsy mianatra reto tsy maintsy voalohany écolage reto tsy maintsy tafity reo na ahoana tsy maintsy manana sens de responsabilité izy ary raha midiny ny libertény tsy libre izy anao zay tiana atao tsy hoe reraka izy maraina reraka be fa za tsy hiasa loza mba kakareo po kely loza mba hiala sasatra kely loza mba anao zao tsy mahazo ny vatanao miteny zavatra ray fa ny any anatinao tsy manaiky tsy maintsy misakafo ny zaza na reraka raha tsy salama dia tsy maninona fa mihinan-kinana zavatra kely fotsiny ako dia mba manao an'ity fotsiny mba azoko hery dia rehefa aveo averina miasa indray
Anisan'ny zavatra niazona na indrindra tatao anatin'ny fanompona. Tsy manana liberté iabandonne zany satria mananjanaka ho velomina. Tsy maintsy misakafo ny ankizy. Ninona etanao raha reraka ianao latsinainy. Le fitaombavaka zao zany resantsika. Raha reraka latsinainy dia tsy maintsy tsy reraka talata. Mandrapatonga ny talata amin'ny 12 mandeha ny top chrono nefa fa tsy maintsy miarina ianao, dia tsy maintsy mijoro ianao, dia tsy maintsy matanjaka ianao miatrika an'io fitaombavaka io. Fa io tsy azo lavina zany ary io tsy azo mena olona zany. Tsy tena nanana raha lava. Ambaraiso aloha fa tena zay koa nananganana nareo efa dara eo mailamindaminy pastera fa tena ataovy eo zay mety aloha fa za ty ambadika ty mitazana mitondra mbavaka nareo afa kalma fotsiny vitatsika io. Tsy manana an'izay option zay. Tsy manana an'izay option zay. Fa na inona menjady amin'ny fiainana. Ninona potika, ninona rava. Tsy maintsy hitanao mijoro eto. Tsy maintsy. Na hitory-teny na tsy hitory-teny. Zay mahatonga présent eto foana milaza vaovao-piangonana, tsy laza vaovao-piangonana iny aleko eto. Tsy io nge paster Jemima mahavita azy tsara, mahavita mihoatra ary izy mbola mahavita miteny anareo eto ambavaka le fotoana talata eto ambavaka le any Tomasina le any Antsirabe sy za tsy mahavita azy. Fa tsy maintsy présent ary tsy maintsy hitan'ny masonao eo mbola io izy io. Mbola io izy io. Tsy manana option raha miady zay mivady tsy maintsy milaminy meloha fitaombavaka manaraka. Fa tsy manana option io dia fampany zako zany za leo za foana veny foana zay ozy koa ny anankiray za tsy mahavita fa rehefa samy anao azy dia zay. Tsia lavina ny liberté satria mpianatra Kristy. Lavina ny liberté satria mpanaradian'i Kristy. Lavina ny liberté satria manino mananjanaka mila vokisana, mananjanaka mila tatanana, mananjanaka mila paherezi ninina zavatra mitrangeo. 18 ans nanompoana an'Andriamanitra fa tsy mahazo. Ny hafa mahazo manao hoe zao kely aloha, ny hafa mahazo milaza hoe mbola misy zao kely aloha, mbola ndamina kely an'ity tsy zay dia mbola ohatran'izao fa ho avy eo zay dia zao mahazo milaza zany. Fa za tsy mahazo manome excuse ny tompo, za tsy mahazo manome excuse ny tenako, ary za tsy mahazo manome excuse anareo hoe zao no antony. Tsia fa tsy maintsy mijoro foana satria za mpanaradian'i Kristy, za mpianatra Kristy, ary zay no mampiorina, zay no mampatanjaka, zay no mampamafy. Rehefa misy fotoana reraka amin'ny fiainam-panahinao, amboary mandritra le vanim-potoana kely iny. Fa tsy hoe anamboatra n'iny ako mampatonga anako ohatran'izao dia ohatra makabana io, makabana. Za makabana zany bana. Tsy hitantsony ny farany. Fa raha kabana ianao dia mandritra ny vanim-potoana anankiray hafa akoatra le vanim-potoana ivavahanao. Akoatra le vanim-potoana ny ponao. Fa za mangataka an'izany, za mitady an'izany fa zany ny fototry ny faharetana miaraka amin'ny Kristy. Afoy ny liberté izay nomeny Kristy. Dia atolotra indray ny tena za andevon'ny Kristy indray. Tsy manan-tsafidy fa hanompo anao hatramin'ny farany. Tsy manan-tsafidy ako hijanonjanonizany fa ahery foana miaraka aminao. Dia ianao misy herin'Andriamanitra. Meko anao ty teny avilan'ny olona ity. Izaka metsika Korinthiana 1:5-7. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao aho izy Paul. Eny tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Inona le fahasoavany? Efa niasa mihoatra lavitra noho ny sasany aozy izy. Kanefa tsy izany no niasa, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa amiko. Amin'ny fotoana ianao mirenoncer ny liberté anao, mandany liberté anao. Tsika tety efa mifampizara hoe tsy manompo amin'ny fomba tsotsotra sy milamindamina zany. Tsy manaraka ny fahalemena sy ny faiblesse zany. Amin'ny fotoana ianao mirenoncer ny liberté anao, mafoy ny liberté anao. Afaka manao, afaka tsy manao, fa za manapa-kevitry ny anao.
afaka manome afaka ny tsy manome fa za manapa-kevitry ny anome ary anome ampitiavana anome ampifaliana anome betsaka mihoatra lavitra no zay zakako amin'ny fotoana manao an'izay dia tsy izany no miasa fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miasa atao anatiko. Raha tianao ny hiara hiasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, raha tianao ny atsapa ny herin'ny fanamasina ny pleine puissance amin'ny fanamasina miazona anao, tsy reraka izany mihitsiny. Possible ave zany, possible zany, tsy reraka manohy foana, tsy hoe tsy mety marary, tsy hoe tsy mety kivy, tsy hoe tsy mety miabandona, fa le ao anaty misy miazona foana. Ary manolotra momba ny tena rehetrarehetra mihitsy ho an'ny olona, ary arotana mihitsy vahan'ny fotoana rehetrarehetra izay ahafahana manome. Izay ny dikan'io Luka 7:7, manome, mandany tenany, tsy sitrapoko, tsy izay mety amiko, fa omeko no momba rehetrarehetra. Izany naharetan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly. Izay tantaran'ny Paoly. Nafoiny momba azy rehetra izy. Nafoiny le nitenenin'ny pasteur Antony hoe nataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny tantaran'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny Baiboly ihany koa azo vakiana ny Hebreo 1:1. I Mosesy nge nandany ho atao hoe zanaka ny zanaka vavin'ny Farao. No velarina teo anatrehany voninahitra. Fa ny lavin'ny Mosesy zany, dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe nalaony niara-niaritra vetivety tamin'ny olony Kristy. Mafegneny mitondra ny zanak'Israely, ary eo indrindra le liberté. Tsy hoe liberté dia hitondra olona mahafinaritra be, olona milamina be, fa olona samy manana ny toetra ny avy ireo rehetrarehetra. Mosesy no mitondra azy rehetrarehetra mivoaka ny Egypta. Ero Mosesy nivoaka avy tao Egypta. Sotra n'Andriamanitra tsika. Mosesy ihany koa tena mpitarika enjana be. Zay tena fidèle aminao zay Mosesy mandra-pahafatinay. 3 andro fotsiny avy eo ka ny andro ela. Tsisy rano. Ono moa zany ty tsisy rano tery Mosesy. Zao ve fanarahana. Toko mba ny teninareo vao miainga hoe tsisy rano any a. Fa tsy tonga dia tapohana be fotsiny le olona hoe tsisy rano dia ahoana zany zao. Tany ampovoan'ny tany ombo Mosesy ozy izy. Ombo Mosesy. Fa jerenao le toe-pon'Andriamanitra, toe-pona olona izay akompagneny ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa reto amin'ny teny hoe ombo Mosesy. Fa Mosesy mifona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mangataka ho azy Andriamanitra. Sako olombelona ohatran'ireo ihany. Aza atao elona zany. Ary raha tsy hoentinao any ireo, jerenao ty fona reny ity. Fona reny. Miaraka amin'ny zanany maditra be diabe. Raha tsy hoentinao any amin'izay tanina mpanantenaina ho azy reto zanak'Israely reto. Fa faony ianarako hiala ao am-boky ny fiainana. Esory ao. Fa tsy mety amiko zany hoe za andova tany mahafinaritra be miaraka amin'ny ankohonako satria zany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Alao ianao, za amaro anao dia ianao no atao taranaka vaovao dia amin'ny alalanao no amoahana ny mpamonjy tsy olona zany fa azotsika arrangeny zany. Ozy izy Mosesy tsy d'accord ny amin'izany zavatra zany. Le fona reny. Ninona zavatra mitranga mijoro foana, manompo foana, tsy manaky fa hatramin'ny farany. Dia manolotra ny momba azy, dia naharitra izy hatramin'ny farany. Raha tianao ny haharitra ny fiarahana amin'ny Kristy, dia mila responsable ianao. Mila responsable ianao. Raha vao tsy responsable ianao, dia mora kely aminao ny hiala. Ho anay rehefa maka olona hiasa sy hiara-hiasa, dia avantagenao foana ny olona izay manambady aman-janaka. Satria ny olona single, taitaitra avana izy dia za tsy hanao tsy zay dadanay anao zao dia anao zao zay dia zay zany. Fa ny olona manambady aman-janaka, araka lazaiko anao, ninona mitranga eo? Na manahirana, na ohatrany ahoana, na ohatrany ahoana vao mieritreritra le mpampiasa fotsiny mampivotorona leo be. Fa vao mitodika izy mijery zanaka na leo ara moa. Taoko ahoana reto zazy reto? Ho avy indray.
hiasa tsara, nanompo tsara no ny amin'reto zaza ireto. Dia takizay ihany koa isika. Raha mbola libra be ianao, tsy mieritreritra fa tsy ny tenanao, ho avy ianao rehefa ho afaka, tsy ho avy ianao rehefa tsy afaka. Andohalika ianao rehefa afaka, tsy andohalika ianao rehefa tsy afaka. Hanompo ianao rehefa afaka, tsy hanompo ianao rehefa tsy afaka. Afaka mety foana na ho aiza ianao na ahoana na ahoana. Fa ny fotoana ianao mahatsapa hoe misy olona velona ho an'ny olon-kafa ianao. Izay ilay hirantsika, velona ho an'ny hafa. Fa tsy hiraina fotsiny. Velona ho an'ny hafa. Ty olona ty misotro ny vavaka izay hoentiko. Ty olona ty mahery noho ny vavaka izay hoentiko. Ty olona ty mijery ny toetrako, nafinaritra azy le ohatran'izao. Tsy manana droit hidecevoir anazy. Tsy manana droit handisy fanantenana azy. Nisy fotoana ako tamin'ny mbola tsy ohatr'izao ny arrangement fa mbola nisy ilay toerana teto dia za ato amin'ny ilany ato. Mandeha io hira io. Dia mijery vitsivitsy aminareo. Dia mijery anareo dia latsaka ny ranomasoko. Dia miresaka amin'i Jesosy, Jesosy io. Arova tsy handiso fanantenana an'ireto ondrinao ireto. Arova fitondran-tenako rehetra. Arova fijeriko, arova ny vavako, arova momba rehetrarehetra. Mba tsy hanimba ny olonao. Rehefa responsable ianao, dia misy mihazona anao anatin'ilay izy. Na olona ray fotsiny ary an. Io olona entinao ambavaka io. Io olona entinao ambavaka io. Aza tenena izy aloha nataoko zanaka. Fa tonga dia nao fotsiny ihany. Za responsable ny anina. Jesosy za hivavaka ho any anina, tsy havelako ianina fa mila ohatran'izao. Entretenenao, ifandraisanao izy, ifaneraserahanao izy, ampaherezinao izy. Rehefa tsy tazatazanao izy dia mba tanotaninao iny. Fa rehefa responsable ianao, dia iny no mihazona anao dia mampaharitra anao. Fa raha mbola libra maniditsidina be ianao, anao izay tiana. Ty nofontsika ty incontrôlable io. Incontrôlable io. Manao izay tiana atao foana io. Tsisy olona ara-panahy be hoe tena tonga dia izay foana izy. Fa misy équilibre foana ao anatin'ny fiainanao indraindray, misy ara-nofo miakatra ambony kokoa noho ny ara-panahy. Indraindray matanjaka tsara indray ilay ara-panahy dia tsy mila teny, tsy mila olona sisa rehetrarehetra fa tonga dia hoe za hijoro amin'i Jesosy. Fa rehefa mitondra olona ianao, rehefa misy responsabilité, izay ny problema ankaina. Za nga ozy izy, nga andraikitro rahalahiko io, aza fampameme andraikitro ohatran'izany fa tsy mety zany ka aloha samy ihany fiainany. Dia vonoany ny rahalahy ny farany. Fa rehefa responsable ianao, dia izay ianao ny atao hoe mpianatra Kristy, izay ianao ny atao hoe mpanaradian'i Kristy, ary maharitra ianao, ary mafy tsara ianao. Rehefa mivavaka eto tena henoko mihitsy ninona zavatra mitranga. Raha vao tonga ny talata, vao manomboka ny foritra io lohalika io, tafaverinao amin'ilay fanjakan'ny lanitra. Henoko mihitsy izany indray. Miavao indray ny hery. Raikitra indray ty. Tsisy mialy zany eo. Izay olona mahita tsy mbola hita ary tsisy mbola nahita zany ka tonga eto dia midongodongo be. Ina moa manjoa pasteur midongodongo lavamolotra amin'ny sisiny bafy lao izy. Asa hoe izy naninona anazy, tsisy an'izany. Olona mitovy foana ny hitanao eto. Olona mitovy foana no hitanao eto. Olona mijoro tsara foana ny hitanao eto. Tsy hoe tsy olombelona, tsy hoe superman izay. Fa misy zavatra mitranga eo anelanelany. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana, karakara ny zanako indray aho, dia mijoro indray aho. Inona na inona ny ambadika, na inona ny ambadika, tsy maintsy mijoro. Zanao ny te-hanasantsika ny fiarahana amin'ny Kristy dia mila responsable ny hafa isika. Izay ny faharetana, izay ny faherezana. Fa raha mbola ianao rery foana, tsy mety eo. Dia ohatra izy ianao raha mbola tsy ho anazy dia tohizo. Tohizo fa ho hitanao ihany izy ao alohaloha ao. Andramo daholo mihitsy aloha ilay système rehetra. Dia ho hitanao izy hoe ohatry ny ahoana ilay izy. Satria mantsika normal be ilay izy. Manahirana ilay relation humaine. Manahirana ny fanerasera amin'ny olombelona. Ka iangy. Zany dia ilaza ilay fiarahana amin'ny olombelona tena tsy maintsy isy fahadisom-panantenana be dia be ao anatiny eo. Tsy maintsy misy arerahana be dia be, tsy maintsy misy fititsy voaray zany
ahoana tsy mba tadidiny eo mihitsy hoe ny zavatra zay nataoko sakrifisy nataoko mba hampatonga l'izy ohatran'izao zao indray lasa za indray ny ataony ohatran'izao ny any ambadika any za ny teneniny hoe nanao an'izao ony ozy jesosy zay rehefa ndray raha misy tanàna anankiray tsy mandray anareo dia ahoana ozy izy midongivy dia ndanina mody dia teneny za tsy hanao tsony dana mifindra tanàna hafa ozy izy tsotsorony be ohatr'izany fotsiny izy misy ray manondrana dia tonga dia tsotra be ahitsano vovoka dia ndana mifindra tanàna hafa indray atondray tsika aloha rehefa tsy mety indray zay mandehana indray lazanareo tsy ho laninareo raharaha le izy tsy ho laninareo ny tanàna rehetra misy eto Israely mandra-pahafatinareo zany hoe mandra-pahafatinao dia suite amin'ity anankiray ty ianao toy izy atondray ka mitovy mihitsy ingereo toy izy aloha fa mbola tsy azonao tsara ele dramindray izy aloha ka iny fa arak'le lazaiko osy jona zay tsy izay fa ny efa lazaiko taminao fony aho mbola tany tsy tadidiko tsony Jerosalema sa taizany isy azy tapitra iny manondrana iny atondray ka tapitra zany atondray aseseo ty foty aloha dia mahita raharaha mihitsy miatrika an'ity fiarahana amin'ny tompo ty fa dia ampahereza tsara izy ry foko mahereza tsara fa tsy hoe mitony kory mahereza tsara ianao fa fiarahana amin'ny tompo tsy maintsy izay ary ny faharetina sy ny fiorenana tsy maintsy izay matanjaka tsara ianao rehefa avy hoe miatrika fa raha mitady fiainana milamindamina ianao tsy relations humaines mety fa avidana chien de salon reny tsy mandiso fanantenany zany reny fa vao départ dia efa fantatrao tsara hoe inona avy ny adidy sy andraikitra amin'ny manome sakafo dia mandroaka amin'ny maloto ny vita tsy surprise zany io nadakanao raha verina io afaka fefakadiny dia le lafiny indray ny tongotrao fa ny olombelona tsy dakanao tsy ataonao tsinitsininy ataony mahita ianao ny ambadika any dia maratra ny any anatinao rehefa maratra ny any anatinao sotrano le any anatinao any mahereza ianao ry fo keliko ndao ndray tady olo-kafa fa hitedavana retim-po ndao ndray hitady olo-kafa fa hitedavana retim-po fa mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany tsy maintsy manangona sakaizitsika hiara-miditra amintsika any an-danitra tsy natsona toritorytsika tsy natsona hipetrapetraka tsika fa natsontsika hijoro natsontsika aritra natsontsika andeha amo ary aretan'ny vokatra isika amen misy foana zavatra zay mitranga fa zay zaraiko aminao manana safidy ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa zanaka ilamina be petraka toritory sahiditra ho mpianatry Kristy raha miditra ho mpianatry Kristy ianao mety miaina ny androm-piainanao raha matoritory ianao mety tena velona zato taona fa za fa tena resako tamin'ny tompo za tompo tsy za zany any anatiko any tsy mety amiko zany hoe hiaina firin-jato taona eto amin'izao tontolo zao aninona ivezivezy eto fotsiny miodikodina ho zany resaka tamin'ilay paster anankiray zay tany amin'ny 10 taona lasa tany tsy haiko anareo fa niaty tena laoko velona ray andro ohatran'ny lioany toy izay velona zato taona ohatran'ny voalavo dia miodikodina dia mihinan-kena ny zavatra iny an-tsaha dia mandositra dia mipetrika ny anatin'ny tany dia any indray dia tsisy fiainana vanina fa dia izay foana ve ny iainana tsy aloha miaina zavatra mendrika ny iainana mendrika dinina dia rehefa miala eto ianao dia afa-po ianao na firy-taona azoko atsaina mihitsy ny fiainan'izany Jesosy zany 33 et demi telo amby 30 taona sy tapany mbola tanorany zany mbola boay kely ngy zany raha tamin'ny androm-piainandry zareo ny ombo azy le boay kely tapitra sady fiainan'le boay kely fa izy eo amboniny azy fijaliana miresaka hoe vita tout est accompli vitako ny zavatra rehetra tsy naninona ny aina 30 taona mahery kely fotsiny vita ny zavatra rehetra apôstôly Paul 12 taona dia efa maty tapahana ny lohany fa jerenao zavatra zay témoignage lazainy Paoly amarantsika ao amin'ny bokiny Filipianina toko voalohany andininy faharaiky amby 20 dia zao ny lazainy Paoly fa Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azoako tombony
fa zao ozy izy sanganiany eo anelanelany izy roroa zany hoe anelanelany fahafatesana sy ny fiainana raha ny tiako dia maniry ny ala dia ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra zany fa saingy ny toetra no mahasoanareo bebe kokoa. Jerenao le fiainana natolotra ho an'ny tompo aloha zay ho an'ny fiangonana ihany koa raha sitrapoko dia hiala amin'izay. Zany hoe le 12 taona efa be loatra. Raha sitrapoko 5 dia efa ampy ok laoko miala sasatra amin'izay repos éternel. Fa ozy izy noho ny aminareo dia tsy manina fa manaiky any ovelona. Le olona miady varotra be aloha zay mba ovelona Andriamanitro asa tonga dia alaina aloha fiainana mbola tena mahanoatra zao fa aloha mba meo kely manao ohatran'le fikafika ny Ezekela tompo azadinina andehanako teo anatrihanao tamin'ny fahitsiana sy tamin'ny foko rehetrarehetra dia mahazo 12 taona fanampiny. Neny Paoly indray alao za hiala ka ho any amin'ny Kristy fa rehefa nataoko fandiniana alao za ovelona ihany fa mahasoanareo ny fahavelomako. Zany atao hoe velona ho an'ny hafa, zany atao hoe mpianatry Kristy, zany atao hoe mpanaradian'ny Kristy manolotra ny momba ny tenany rehetrarehetra, tsy ho an'ny tenany tsony ihany, tsy fampandrosoana ho an'ny tenany, tsy mampitombo fitahiana ho an'ny tenany, tsy mampitombo ny andro iainany, tsy mampitombo fahasoavana ho azy, tsy mampitombo zavatra hafa, fa ho an'ny tombontsoan'ny mpianatry Kristy, ho an'ny tombontsoan'ny zanak'Andriamanitra. Azonao ilay resaka androany libre ianao dia mbola libre ihany koa ianao ho tonga mpianatra, mbola hijanona amin'izao aloha za amin'izao mety amiko hitako ihany rehefa tonga ny antsony tompo rehefa tonga ny antsony ilay izy tsy hoe midira pastera sao dia verina zay zany tsy voatery pastera ianao vao tompona andraikitra ny amin'ny rahalahinao sy ny anabavinao, tsy voatery ho izany, tsy voatery ho izany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra dia natsoina ho amin'izay lalana izay ao anatin'ny vanim-potoana izay anaopony an'Andriamanitra. Azontsika ilay afatra androany ny afatritsika tsy ataoko mihoatra an'izay, tsy ataoko lava loatra fa izay fifampizarana anio. Raha te haharitra mila responsable aza manaraka ny fahalemenao sy ny programanao sy ny sisa rehetra fa mila mitondra azy fijaliana ianao dia mila mandany tena. Hitsangantsika hivavaka hisotra ny tompo dia hiresaka aminy amin'ity andro anio ity arak'izay hitaritany tompo anao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.